Verina tokona indray ny ampahany amin'ny piasan'ny banky foiben'ny Madagasikara. Tsy eken'izy ireo ny fanesorana ny gouvernoura Frédéric Samuel izay efa lany ny fotoam-piasany. Ny joron'reto mpiasa ireto dia fiarovana ny sata lalàna mifehy amin'ny banky foibe dia ny fanendrena olona sy ny fomba fitantanana ato. Araky ny fampitam-baovao renay avy any amin'ny andriamatoa filoha monsieur le gouverneur Frédéric Samuel dia misy ny atao hoe passation dans les règles de l'art. Maiteny anazy zay hoe dans les règles de l'art zay. Efa ao daholo hoe fepetra avitana ilay fanondram-pahefana. Ny fepetra dia tsotra, efa tanteraka ve io lalàna mifehan'ny banky foibe io, na ny olona andray ny fahefana izany, na ny antony anindram-pahefana, na ny raharaha ampitaina. Dia izay no alefa amintsika rehetra. Avy tany dia namaly azy ireo ny ministra ny vola Hery Rajaonarimampianina no mahafisin'ny ministra fa nohajaina tanteraka ny sata mifehy ny banky foibe momba ny fanendrena sy ny fanesorana. Efa nisy décret d'abrogation mandahan'ny gouverneur tamin'ny volana janoara 2024 tsy tamin'ity taona ity fa efa tamin'ny herintaona no tapitra mandahan'ny gouverneur dia efa nisy décret d'abrogation numéro 2011-038. Voilà tamin'izay fotoana dia hoe abrogé zany ni nomination ni monsieur Samuel Frédéric en tant que gouverneur de la Banque centrale de Madagascar au motif de fin de mandat. Tapitra amin'ny mandat zany tamin'izay fotoana zay dia naraisina fanapahan-kevitra hoe abrogé na le izy. Raha androany mipetraka amin'ny fanontaniana hoe tokony hisy décret d'abrogation ndray zany dia ho za hoe ny abrogation nge tsy miverina indroa efa vita tamin'izay fotoana zay le izy dia efa ampy zany zay taratasy no nalefa taminy milaza hoe tapitra le intérim zay azo lazaina hoe fahatokisana menazy tao anatin'izay herintaona zay enimbolana indroa rehefa tapitra le izy dia ny disposition statutaire zany any banque centrale no nampiarina. Itsika nge tsy nanendry gouverneur vaovao hafa zay raha ohatra ka hoe nanendry gouverneur vaovao avy any velantsika fa ao anatin'ny disposition statutaire dia ny olona ao anatiny any zay efa tale général tao no manao ny asany. Tsisy fiatraikany amin'ny fandoavana ny karaman'ny mpiasam-panjakana na ihany koa ny fandoavana ny fisotron-dronono ity fitokoana ny ampahany amin'ny piasan'ny banky foiben'ny Madagasikara ty. Na izany zany hoe farafitra goavana ary saripady eo amin'ny toekarem-pirenena ny banky foibe.